Faly miarabanareo rehetra mpanaraka ny fampianarana mihira indray. Anoho ny fianarana solfa indray isika andio ary hanomboka hianatra paika. Izay lesona hianarantsika andio. Singa roa miavaka tsara moa no mamaritra ny naoty tsirairay avy, na solfa io na sorapeo. Dia tsy inona akory izany fa ny paika ton amin'ny teny frantsay ary ny haavon'ny feo na tonalité amin'ny teny frantsay. Mila zaraina roa miavaka tsara toy izany koa araka izany ny fomba hianarantsika azo roa ireo. Ny maso mantsy no miasa rehefa mianatra paika isika satria misy zavatra ho jerena, ary ny vava kosa rehefa manonona naoty, na tononona fotsiny naoty na hiraina dia ny vava ny miasa manao an'izany rehetra izany. Noho izany mila sarahana tsara ny asan'ny maso sy ny vava, ary mila mizatra miara-mampiasa ny maso sy ny vava isika. Izay daholo ny antony fampiasana rehetra ho avy manaraka eo ahafahantsika mifehy izay fizarana mampiasa ny maso sy ny vava izay. Reto hitantsika amin'ny sary reto ny endritsarina naoty sorapeo. Ianarantsika amin'izao endritsarina naoty sorapeo, nandikako ny teny frantsay hoe les figures de note en solfège moa zany satria sorapeo ny resaka eto. Andiny voalohany ihany ity, izy telo aloha narantsika fa mbola ho avy ny andiany manaraka hifehezantsika endritsarina naoty hafa indray. Ny endritsarina naoty ho jerentsika dia ny ronde, io boribory io ny endritsara, ary ny faharetan'ny paika dia efatra, paika efatra, izany hoe 4 temps. Izay ny faharetany, ny durée faharetan'ny ronde. Ny anarana ritmika iantsoantsika azy dia hoe ta, na mahitsy be fotsiny tsy manino, ta, fa faharetan'izay paika efatra. Ritmika mihitsy no anoratako azy eto mba ahafahantsika maheno an'ilay hoe rythme, na dia tsy mahadika sy mahalaza azy amin'ny teny malagasy aza izay, fa mba ahafahantsika maheno an'ilay voambolana hoe rythme no antony nanoratako azy ohatro mihitsy hoe ritmika. Ary ilay ta satria efatra, paika efatra ny ronde, dia ilay a amin'ilay ta fotsiny no hitarina mba hahazoana ilay paika efatra no nahazoana andreo ha anankitelo roa, fa tsy kakakakime akory isika mba fa hoe ta, fa tsy hoe ta hahahaha, tsy izay akory. Ny endritsara faharoa indray dia ny blanche. Ny blanche dia manana ny faharetany dia paika roa na 2 temps, ary ny anarana ritmika dia ta, zay na ta, vakina tsotra fotsiny. Rehefa anaty fampiasantsika moa tena hizatra an'izay. Ary ny endritsara fahatelo ianarantsika amin'izao dia ny noir. Ny faharetan'ny paika dia ray, paika iray, na 1 temps, izay ny faharetan'ny noir. Ary ny anarana ritmika itenentsika azy dia ta. Tsy nadikako teny malagasy ny ronde, blanche, noir, fa manjary lasa mivaona be satria ireo no anarana efa ampiasain'ny olona rehetra maneran-tany amin'ny teny frantsay moa izany, fa hafa indray izy amin'ny fiantsoana azy amin'ny teny anglisy. Dia nadikako arak'izay mba hitovy avokoa no voaraintsika malagasy no voarainy any ivelany rehetra izay mampiasa teny frantsay. Hanomboka ny fampiasana amin'izay ary isika izao, ka izao ny toromarika. Ho hitantsika eo ohatran'ny ahoana ilay endritsarina naoty. Kapohy amin'ny fenao na ny latabatra ny paika an'ireo endritsarina naoty ireo izay hitantsika rehefa avy eo. Satria noirany eto dia kapoka iray isaka ny endritsarina naoty iray, noir iray izany, satria noir 1 temps, paika iray, ny endritsarina naoty ny kapoka horentsika dia paika iray, no izany mitovy ny fanononana, ny fotoana anononana an'ilay naoty sy hikapohana an'ilay naoty. Fa zao anefa
lasa lokokoa ny fijerinao ny eritsarinanao noty no mikapoka ataonao mitovy amin'ny mamaky teny ihany. Rehefa mamaky teny mantsika dia toy izao: izay teny hovakintsika manaraka no jeren'ny masontsika fa tsy izay teny vakintsika amin'izao fotoana. Zay dia toy izay koa ny eritsary manaraka no jeren'ny masonao fa tsy izay kapohanao akory. Misy kapoka efatra horenao aloha ilay metronome andeo foana zany hakanao tahaka ny faharetan'ny paika sy ho fiomananao vao manomboka mikapoka ianao. Averitsika indray ilay fampiasana teo fa mitindra mitoraka tia dia sady mikapoka ny paika ny tanana no mijery ny naoty ny maso ary manonona ny anarana ritmika ny vava. Anaran'ny ritmika no zany tsy mihira fa vakiana fotsiny hoe ta arakarak'izay anarana ritmika ny naoty eo. Ny noara moa satria izay no eto dia ta no anononantsika azy. Hiditra amin'ny fampiasana faharoa isika ka tahaka ny tamin'ny fampiasana voalohany dia paika iray hatrany no tanterahany tanana. Za moa ankavia dia tanako ankavia no miasa. Na inona eritsary hitanao eo zany dia paika iray hatrany no tanterahany ito tanana ito. Enoy ny afainganana ny metronome izay eninao mandeha mialoha hakanao tahaka tsara n'ilay paika n'ilay fampiasana izay atao. Ny zava-dehibe mantsy dia izao ny fahaizana manasaraka ny asan'ny tanana mipaika, ny maso mijery naoty ary ny vava manonona na lecture rythmique na ny anaran'ny naoty zany na naoty mihitsy ny iraina rehefa tonga amin'izay fotoana izay isika. Ny olana paso mantsy amin'ny mpihira sasany dia tahaka izao: arak'izay naoty tononony vavany sy ny afianganan'izay tononony vavany eo no paika ataony. Ohatra zao ohatra ny naoty tononony do re mi fa so fa mi, zay ohatra dia nataony do re mi fa so fa mi. Tsy nisaraka ny asan'ny tanana sy ny asan'ny vava sy ny maso amin'izay fotoana izay dia very ilay paika. Fa ny tena tokony izy dia hoe do re mi fa so fa mi, un temps foana, paika iray foana no ataon'ny tanana. Ary manomboka eto amin'ity fampiasana faharoa ity dia araka izay fampiasana voasoratra ao amin'ny boky The Standard Course of Tonic Solfa Method an'Andriamatoa John Curwen no ampiasaintsika. Be dia be ny fampiasana ao anatiny ao, tsy ho ary vitantsika avokoa fa izay sombintsomby hita fa afaka anampy amin'ny fianarantsika no alaina amin'izany boky izany. Dia amin'ity zany alefantsika aloha ataontsika miadana ny tempo amin'ny voalohany ary averintsika intelo ny fampiasana, avy eo ataontsika aingana kokoa ny tempo ary averintsika inenina ny fampiasana. Manomboka eto ary dia izaro tsara mihitsy ny manaraka an'izay taon'izay fa vetivety kely anao dia fe solfa rehefa avy eo. Kapohy amin'ny fenao na ny latabatra ny paika araka izay afainganam-pandeha renao ataon'ny metronome. Tsy mivoaova ny paika fa kapoka iray ho an'ny paika iray hatrany na inona ny endritsarina naoty tazanao. Amin'izao voalohany izao dia tsy mbola manonona ny anarana ritmika ny endritsarina naoty. Ary amin'izao voalohany izao ary manomboka eto dia ataontsika miadana aloha ny tempo ary averintsika intelo ny fampiasana. Avy eo
ataontsika aingana indray ny tempo ary averintsika inenina ny fampiasana. Tahaka ny teo aloha dia misy kapoka efatra ataon'ny metronome aloha ho fiomananao sy akana tahaka ny tempo izay vao manomboka mikapoka ianao. Averintsika ilay fampiasana teo fa ataontsika somary aingana kokoa mihoatra ny teo aloha ary averintsika inenina. Ampatsihiviko fa ny tanana mipaikapaika ray hatrany tsy mivoova mihitsy araka izay andrenesanao ataon'ny metronome ao, fa nikitra asiana kapoka mihitsy ny feo ere mba hahafahanao mihaino ny kapoka tsara ataon'ny tananao ary ny maso kosa mijery ny endri-tsarina naoty ka izay miova mivadika miloko mena no jereny ny masonao. Averintsika ilay fampiasana faharoa teo ary hotonoantsika amin'izay ny anarana ritmika ny herintsary tsirairay avy. Amin'ny voalohany dia miadana hatrany ary averina intelo ary amin'ny faharoa aingana kokoa ary averina inenina. Ta 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 ta. Ta